tamin'ny fiaonana niaraka tamin'ny mpanao gazety ny mpikambana eo anivon'ny cercle de réflexion fitronany CR7 no afatarany maro azy nandritra izany moa no nitondranyity fikambanana ity ny sosikeviny afahana mivoaka amin'ny crise politique eto Madagasikara. Potika ny maha-malagasy tsy maro-pototra ny fahefana mipetraka mandifitra ny fahantrana eto Madagasikara ary marary ny tany. Io raha fehezana ny zava-misy hita ny cercle de réflexion fitovinany CR7 fa mibahan-toerana eto amintsika. Everin'izy ireo ary fa mitaky ny anaovana ezika fanamafisana ny firaisankina-pirenena ny toetra raha misy amin'izao fotoan'izao. Koa mitaky ny anaovana ezika ara-kolontsaina anadiovana firenena ny CR7 ary everin'izy ireo fa tokony atomboka ao vohim-peno zany ary toy eto andrenivohitra. Karazana cordon ombilical mampitohy mampiray ny vahoaka malagasy no atao. Io zany dia everinay fa agny matatagna vohim-peno ny tokony anombohana an'izy io dia ho faragnana aty Antananarivo amin'ny alalan'ny hazomanga eny Ansonjombe. Tena teo hoe hazomanga, io hazomanga io zany dia everinay fa ny foko valambin'ny folo dia hiara-entana eto amin'ity firenena ity hanatanteraka ny atao hazomanga-pirenena hanorenana symbole de l'unité nationale izay atao eny Ansonjombe aorian'ny fampihavanana io zany izay hisy fatoram-pihavanana charte de l'unité nationale ateraky izy io ka amin'ny alalan'ny kolosaina no anaovana an'izay dia ho amasinina eo Mahamasina izany fatoram-pihavanana zany ary ho faranana eny Ansonjombe amin'ny lanonam-be pirenena malagasy. Everin'ny CR7 fa any amin'ny volana Jona no anombohana ny hetsika ary amin'ny volana Oktobra farafatara no avy tany hetsika. Manao antso amin'ny tompon'andraikitra Isa-Tsokajiny ao anatin'izany Ministeran'ny Kolotsaina mba handray andraikitra ao anatin'izany CR7.